anaran'jesosy manao hoe Andriamanitra ray zanakary fanahy masina mijoro eto anatrihanao ny fiangonanao ankehitriny midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao fa Andriamanitra lehibe sy mahagaga amin'ny fisainana sy amin'ny atao ianao mideranao zay fa tsara no nanaovanao anay mankalaza ny anaranao zay fa hainao no Andriamanitray manome voninahitra anao zay fa anao izany misaotra anao zay ny amin'ny tantananao ny fiainan'ny fiangonana mbola ahafahanay mankalaza indray izao andro pentekosta izao ary indrindra ihany koa ahafahanay manokana ireto zandrinao zay ombina tabatra aminao Jesosy Kristy noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao taminay tsiraray avy misaotra mankasitraka anao zay raha mbola afaka miombina amin'izao fanompo-pivavahana izao fa tsapanay tokoa ny herin'ny fanahinao zay mitaona anay anantona anao misaotra anao zay ny amin'ny fanatrehanao ny anamasinanao anay indray eto amin'ity toerana ity ary mba ho amarinina eo anatrehanao aneny fanoloran-tenanay matoky sy mino izahay fa eto ianao ary banjinanao Jesosy Kristy eo amin'ny azy fijaliana indray izahay matoky ihany koa ilay fampiombonanao fanahy masino dia apetraka isekininay fiainao ampelatananao izao fotoana izao mba ho voninahitry ny anaranao irery ary mba ho feno ny fankasitrahanao fa amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'ny finoanay ilay lohan'ny fiangonana no ivavahanay toy izany amen. Miarahaba antsika rehetra dia miarahaba manokana ny ankizy tanora na tratra indray izao fotoana izao izay ankalazaintsika ny Pentekosta. Manasa antsika ankizy tanora rehetra ary izao hitsangana anatanteraka ny hira efa voalahatra isika. Oh
mitombona amin'ny vavaka isika faly tokoa ny fonay Jesosy ankehitriny fa afaka andray ny teninao indray izahay fa teny tsara no omenao anay izay sakafo ny fanainay sy ny nofinay ihany koa dia fenoa ny fanainao masina ry izahay azanay mandray izany teninao izany indray fa amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavakay amen maza ho toerana ianareo ino ndreto hoe ankizy tanora tavoahangy inona ny mahasamy hafa azy reto ny anankiray misy rano dia ny anankiray tsisy rano ity anankiray tsisy rano ity zao raha pitseriko ity dia mikentrona raha ataoko ohatr'izao ity dia mety ho tapaka fa tsy tahaka izany ity anankiray izay misy rano ity fa ninonina ataoko amin'ity tavoahangy misy rano ity dia tsy miontsina mihitsy izy ity fa dia ohatr'izao mijanona ohatr'izao foana dia andehany isika andray soratra masina hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra ny andiny fahavalo tapan'ny voalohany asan'ny apôstôly toko fahaefatra ny andiny fahavalo tapan'ny voalohany rehefa samy nahita isika dia andeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe ary Petera feno fanahy masina ary Petera feno fanahy masina amen ny olona feno fanahy masina araka izay hitantsika eo amin'ny perikopy io dia olona mahajoro amin'ny finoana olona mahasa manambara an'i Jesosy Kristy ary na inona zavatra atao amin'ireny olona feno fanahy masina ireny dia tsisy mampiontsina azy mihitsiny na inona fanenjana dia tsisy mampiontsina azy satria feno fanahy masina izy fa tsy tahaka izany ny olona izay tsy manana fanahy masina fa vao misy zavatra kely mitranga dia mety hampivily ny finoana iny vao misy zavatra kely midona eo amin'ny fiainany dia mety hampiala azy amin'i Jesosy Kristy iny tsy maharitra izy fa mora mianjera mora mitaraboka ity tavoahangy anankiray ity zao raha samy apetraka eto izy anankiroa ka raha misy rivotra mitsoka ity anankiray ity vao tsofin'ny rivotra dia tonga dia mitaraboka mianjera fa ity anankiray feno rano ity kosa na rivotra mafy tahaka an'iny aza dia tsy mianjera tsy mitaraboka satria feno dia izany ihany koa ankizy tanora ny tarihana antsika hoe andeha isika ho feno ny fanahy masina anaiko ho fenoana ny fanahy masina mba hahatonga antsika hajoro amin'ny finoantsika hahatonga antsika hajoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ka na inona zavatra midona na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia ho mafy isika ary hajoro isika indrindra moa fa ho an'ireto zandry izay iray latabatra amin'ny tompo ireto atokana ho katekomena dia aoka ho feno ny fanahy masina mandrakariva mba tsy hiovaova finoana fa atoky an'i Jesosy Kristy ary anaiko hirana isika amin'ny hiraka izay anirahany antsika dia nitory ny filazaony tsara andeha hiaraka hitsangana ny ankizy tanora rehetra dia ho averintsika ilay soratra masina teo dia ny anaovantsika azy samy manonona ny anarany avy eo amin'ilay hoe ary Petera zany hoe tsy miteny Petera isika fa ny anarantsika no tononontsika tsirairay avy dia tohizantsika amin'ny hoe feno ny fanahy masina fa mialohan'izany dia ho tononontsika ny toko sy andin'ilay soratra masina andao ary amen hivavaka isika Jesosy misaotra anao izay efa namenonao anay tokoa ny fanahy masina mba hahatonga anay hajoro hasedra ny fiainana izay omenao anay ary indrindra ihany koa anambara ny fahatsaranao Jesosy Kristy dia indreto izay ankizy tanora Jesosy mba anaiky ihany koa fenonao ny fanahinao masina dia ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy amen maza ho toerana ianareo
Iara hivavaka isika. Faly ny fonay ray eo miara-miombony eto an-tranonao. Isaorana indrindra izao fotoana ahafahanay mihaino ny teninao izao indray. Ianao ilay fanahy masina, mpampahery anay no angatahanay, hameno sy hanazava ary taridalana nay tsirairay avy, ka homarina hatrany ny teny izay hovakiana, ary hamakalala tiam-ponay ny hafatra hoentiny mpanomponao mba ho tena fiainanay. Mitenena Tompo fa vonona iaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka hamaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'i Isaia toko 120, andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra hitory-teny soamafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka ahy hahasitrana ny toritory fo izy, ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-trano maizina ho amin'ny mazava. Hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamantsika, hampionana ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo ao ziona, eny hanome azy na mama ho solon'ny lavenina, sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalelovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy reratreraka, mba hanaovana azy hoe azon'ny fahamarinana nambolen'i Jehovah ho fampisehoam-boninahitra. Ho tohizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona toko 7, andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 4, andiny 9 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nankao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe: Raby, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra any an-kibon-dreny indray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy hateraka ny rano sy fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay hateraky ny nofo dia nofo, ary izay hateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay haviany na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra teraky ny fanahy. Ary Petera, feno ny fanahy masina, dia nanao taminy hoe: ry mpanapaka ny vahoaka sy loha olona, raha adininy izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nanasitranana ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasonareo. Ity no vato izay nilavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azotsika famonjena. Amen.
ho aminareo ny riavana ny fahasoavan'ny tompo ary miarabantsika ampifaliana tonga amin'izao pentekosta 420 izao miarabantsika katekomena ho raisina ho mpandray fanasan'ny tompo andian'ny finoana ao ianareo voamerany katekomena izay ny farimbona tamin'ny fitaizana azy ireo ao ianareo ray aman-dreny sy fianakaviana havana matsakaiza tonga eto manotrina ny amin'izany fotoam-pahasoavana izany ary indrindra isika fiangonana ny firariana dia ny hoe ho pentekosta andraisantsika ny fanahy masina ka ianatsika ny fahaterana indray ane ity pentekosta 420 ity ao amin'ny filazantsara araka ny jaona toko 7:1 hatramin'ny 9 no iarahantsika amin'izao fotoana ny toriteny izao ary ombantsika mandritra izany ny fanahy masina izay fanangatantsika hatrany ampiandohana ny andiny 9 riavana no avana vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay hiavinina izay alehany dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay hiaviny na izay alehany dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy Nikodemosy tonga alina ao amin'ny Jesosy Kristy te hiditra lalindalina amin'ny finoana sy ny fampianarany Jesosy lina amin'ny fanarahandian'i Kristy te afantatra ny fampianarany Kristy amin'izany no ilazany Jesosy taminy hoe raha tsy ateraka indray ianao dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra zany riavana dia miteny hoe ny olona zay vao tonga aty ampiangonana amin'izao pentekosta izao ninona antony tia halala hoe inona ny pentekosta ahoana ny amin'izany fanahy masina izany dia Nikodemosy ianao lay lina lay te hafantatra lay te halala ny amin'ny finoana ny amin'ny pentekosta ny amin'ny maha kristianina fa raha katekomenina koa ianao mandalina misimisy kokoa ny amin'ny finoana Nikodemosy ianao le andin'ny 9 teo dia miresaka ny amin'ny atao hoe rivotra sy ny fanahy ao amin'ny filazantsara isika no miaraka ary raha vakina ny filazantsara fantatrareo tsara efa nanao lesona momba ny baiboly ianareo dia tsy afaka misaraka amin'ny tontolo grika izany ny tontolo ny fiteny grika dia mandahatra ny teny hoe rivotra sy ny fanahy ray ihany ireo dikany hoe pneuma zao ary sika dia hitady ny valiny hoe inona ny fanahy masina tahaka Nikodemosy anazavan'ny tompo hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiny renao ny feo nefa tsy fantatrao izay havinina izay alehany dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy raha misy manontany anao satria kristianina ianao tonga mankalaza an'Andriamanitra noho ny pentekosta fahatsiarovana nanomezana ny fanahy masina misy manontany anao hoe inona ny fanahy masina dia inona ny avalinao za koa ary mba tsy mahaiko haiko ka fanohitra amin'ny fanahan-devoly zany fa inona ihany zany le izy sy fanahy masina mifanohitra amin'ny fanahy ratsy indraindray dia valiteny boribory tahaka izany no azontsika omena ny amin'ny fanontaniany te halala te handalina hoe fa inona ny pentekosta ary inona ny fanahy masina fa rehefa ny mpitandrina indray no
no mamaly dia manazava teolojia lava be lalina dia lalina izy tany amin'ny katekomenina zany. Indreto ry havana teboka 7 izay ahafahantsika mandray ny hevitra sy ny fiainana izany atao hoe pentekosta izany. 7 fa raha mba mahazo anankiray ianao dia efa hoy ny tompo hoe mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny voalohany, ny fanahy masina dia manome fiainana sy fahavelomana, ary fiainana sy fahavelomana vaovao. Ao amin'ny Genesis 1, ny vovotany izay novolavolaina dia nofofon'Andriamanitra fanahy mahavelona. Ao amin'ny Baiboly testamenta taloha dia adika hoe rivotra na fanahy mitovy amin'ny hoe pneuma, ny voambolana hoe fofonaina mahavelona ao amin'ny Genesis 1 raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra. Ny Ezekela 7:30 izay tena tsy azo sarahana amin'ny tantaran'ny Pentekosta, ny amin'ireo taola maina izay no fofon'Andriamanitra fofonaina ka ny fanatona dia tonga velona. Dia milaza mazava amintsika koa fa ny fanahy masina dia manome fiainana sy fahavelomana vaovao, ary mampatsiahy indrindra manodidina ny avokavoka rivotra. Sa rehefa nisy voan'ny pneumonia fa momba ny avokavoka zany. Dia izany ilay hoe ny fanahy masina dia manome fahavelomana, fiainana vaovao, rivotra mamelona, manodina ny avokavoka ao. Fa tsy velona tsony olona rehefa hoe simba ny avokavoka, tsy mandray, tsy mivelona amin'ny rivotra intsony ny avokavoka. Ny fanahy masina dia ambara fa manome fiainana vaovao, fahavelomana vaovao. Amin'ity Pentekosta ity dia manome ny fanahy masina ny tompo, mahatonga anao handray fahateraham-baovao, fahavelomana vaovao. Ny faharoa, ny fanahy masina dia mampanako ny feo, rivotra mampanako, mitondra ny feo. Ny Isaia 1:20 teo dia misy filazany ny mpaminany manao hoe ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, nanositra hitory teny somafaly izy. Ny fanahy masina dia mitondra feo, mampanako ny feo, mahatonga ny feo any amin'izay tiana andianany. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly isika, ny asan'ny apôstôly 2 ary ny asan'ny apôstôly 4 izay namakina ampahany tamintsika teo, ny asan'ny apôstôly manontolo, dia ahitantsika taratra izany asan'ny fanahy masina mitondra ny feo ny fitiavan'Andriamanitra, mitondra ny feo ny mpitory ny filazantsara, mitondra ny filazantsara ny Kristy. Zay ny fanahy masina. Volazan'ny mpandinika fa ny rivotra dia mitondra feo 20 kilometatra isa-minitra. 20 kilometatra isa-minitra na 1 kilometatra isaky ny 3 sekondra. Ary zany no ilazana hoe io fanahy masina io dia manosika ny feo ny fitiavan'Andriamanitra, ny feo ny filazantsara ho tonga lavitra any amin'izay iantefana, tiany iantefana, any amin'izay ampandrenesana azy. Raisy ny fanahy masina amin'izao Pentekosta izao mba hahatonga anao ho feo ny fitiavan'Andriamanitra, lasa lavitra, tafapaka amin'izay mifanerasera aminao. Ny fahatelo, ny fanahy masina dia raisina amin'ny finoana. Fambaran'i Jesosy eto dia manao hoe mitsoka amin'izay tiany, tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany.
ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nandatsaka ny fanahy masina ny tompo dia voalaza hoe toy ny lela mitary nafo arivotra ny fofofo avy any an-danitra eto tsy fantatrao izay hiaviny na izay alihany amin'izany no ilazana antsika hoe ny fanahy masina zany dia raisinao amin'ny finoana na toy ny rivotra mifofofo avy any ambony io na toy ny lela mitary nafo araka ny voalazan'ny asan'ny apôstôly na tsy fantatrao izay hiaviny izay alehany ny andrasana aminao amin'izao pentekosty zao dia ny hoe andray ny fanahy masina amin'ny finoana raisinao avy akavio raiso avy akavanana raiso avy any ambony raiso ny zava-dehibe dia ny hoe tonga eto ianao ary vonina andray ny fanahy masina na avy aiza hiaviny na aiza alehany ataovy tonga eo aminao angatao mba ho tonga ao aminao ny fanahy masina ny fahaefatra ny fanahy masina dia mampiditra atsika amin'ny tontolo ny fiainana mivelatra kokoa fiainana mivelatra kokoa tamin'ny voalohany dia hoe fahavelomana vaovao fa rehefa miasa ao anatinao ny fanahy masina izay raisinao dia tafiditra amin'ny fiainana mivelatra kokoa ianao ahoana moa izany manana fijery lavitra ary tsy miaingy na mionina amin'ny azo tsapaitanana tsy materialista ianao rehefa nandray ny fanahy masina fa afaka mijery zavatra lavitra noho ny azo tsapaitanana afaka mieritreritra zavatra lavitra noho izay mety takatry ny sainao dia jereo ringeny toko 7:5-10 vakina amin'ny anaran'ny tompo fiainana mandrakizay mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy ny fiainana izay idira ny fanahy masina dia fiainana manana fivelarana azo ibanjinana zavatra lavitra mihoatra noho izao hita izao tsy mionina amin'izay hita na azo tsapaitanana fa tonga mifanantenana zavatra midadasika tsy azo refesin'ny olombelona ny fiainana mandrakizay izay no asan'ny fanahy masina mahatonga anao hanana fijery ny mandrakizay ny asan'ny fanahy masina dia mahatonga anao tsy ionina amin'izay azo tsapaitanana fa niara-panahy ao amin'Andriamanitra raiso ny fanahy masina mba hieritreretanao zavatra mandrakizay mba hanananao fanantenana tsy ny amin'izay hita eto ihany fa ny amin'ny mandrakizay indrindra koa ny fahadimy ny fanahy masina dia mitondra anao lavitra voalazan'ny mpiara-miasa tao anatin'ny 10 minitra fa rivotra mitsoka izy io dia mandefanao lavidavitra eritreretiny hoe pneuma raha hitsangatsangana zao ny olona raha pitso aza mba vaky pneu ihany aza mba nona ihany ny pneu ny kodiarana fa izany no hevitra io rivotra mitsoka amin'izay tiany mahalasa lavitra ny fanahy masina mitondra anao lavidavitra kokoa ny fanahy masina hitondra ny tenin'Andriamanitra ary raha lakana indray ny resana dia ny voalin'ny lakana tsofin'ny rivotra no mahatonga azy ho tafita any amin'izay tanjona tiany hitodiana ny fanahy masina ry havana dia tsy mahatonga ny olona hipetrapetraka fotsiny fa tena handeha raha mijery ny asan'ny apôstôly ihany ka mandinika an'izany atao hoe 10 misionera ny Paoly apôstôly dia kilometatra maro ny vitany tamin'ny fitoriana ny filazantsara rehefa nandray ny fanahy masina izy ny ovafo nateraka indray ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 dia nirana ho apôstôly ny jentilisy nanaraka hatrany ny toromarika ny fanahy masina lasa lavitra izy tamin'ny fitoriana ny filazantsara isika dandray dia vezivezy eran'ny tanàna mivoaka sy miditry ny trano fa tsy mbola
resy lahatra mihitsy hoe andeha mba handray anjara amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'izao taona iainantsika natao hoe zakabe sy fiaonam-be zao. Raha tena nandray ny fanahy masina tsy tafapetraka eto isotro fitiavana izany, ndeha hamonjy fiaonam-beany Dorcas, ndeha hamonjy ny fiaonam-beany Eselke any Faradofay, ndeha hamonjy ny fiaonam-beany Laiky any Tulear, ndeha hamonjy ny fiaonam-be misy eto Antananarivo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, raha tena nandray ny fanahy masina, nanamarika ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra momba ny Pentekosta, isika dia tsy maintsy adingana ny tokonana. Ny tokonam-baravarany fiangonana ka hivoaka lavidavitra kokoa, hitondra ny feon'ny filazantsara, hitondra anao lavitra ny fanahy masina. Tsy hipetrapetraka hamaha kristianina anao, fa tena andeha. Io lalandray ny fanahy masina dia vonina andeha. Fa ny fahaenina, mametraka anao amin'ny toerana hafa ny fanahy masina. Hoy ny soratra masina, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ateraka ny fanahy no fanazavan'ny tompony amin'izany, manomboka eo amin'ny 5 hatramin'ny 9. Mametraka amin'ny toerana hafa ny fanahy masina. Izany toerana izany dia tondrony eto amin'ny soratra masina manoloana antsika hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Tondrona amin'ny hoe fanjakan'Andriamanitra. Mampahitanao toerana hafa, manosika atsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fanahy masina. Mametraka atsika ao amin'ny fanjakana hafa, akoatran'izay fanjakana mety mifehy atsika ny fanahy masina. Raha miteny hoe fanjakan'Andriamanitra dia ao zany ny fiainana arindran'Andriamanitra. Alaminy, izy no mandrindra ny fiainana, izy no miany ny fiainana, izy no miaro antsika. Zay ny andraikitry ny fanjakana. Amin'ny fahantrana lalina mahazo atsika amin'ny firenena tahaka izao, dia maro ny zanaky ny firenena no mitady alokaloka any amin'ny fanjakana hafa. Tandremo aza tonoiny amin'izany lalanao na planinao zany, efa nahita ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Sao mialana katso dia ambody-defo, mitady ny ara-materialy dia mahita tokoa fa votsitra ny ara-panahy. Mialoha ny jerenao fanjakana hafa ivelan'ny fanjakana eto Madagasikara, efa nahita ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Efa nateraka indray ve ianao? Ndra ho very andalana any amin'ny fanjakana tadiavinao andehanana, mbola tsy nahita ny fanjakan'Andriamanitra. Maro amin'ny tanora ry havana miampita fanjakana hafa, tsy ny malagasy ihany, tsy mbola vita fanekena teto amin'ny altara, no tsy mahita ny lalak'izorana rehefa mivoaka ny fireneny, very ny fanany. Azany no mahatonga antsika ray aman-dreny, raha mbola zanaka koa, zanak'olombelona, andao anao fanekena amin'ny tompo aloha, vao andeha raha tsy maintsy andeha. Efa nateraka indray ve ianao amin'ny mahita ny fanjakan'Andriamanitra, vao hijery fanjakana hafa. Tandremo sao very eny an-dalana. Raha tsy ateraka indray ianao, tsy mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Mametraka atsika amin'ny toerana hafa tokoa ny fanahy masina. Rehefa ateraka indray vokatry ny asan'ny fanahy masina isika, dia tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, arindran'Andriamanitra ny fiainanao, iahin'Andriamanitra ny mombanao, arovan'Andriamanitra ny mombanao. Ahita ohatr'izany aiza indray? Fa ny fahafito dia ampatsihivon'izao soratra masina izao, fa fandalovana ny eto. Misy ny fanjakan'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay, fa ny eto amin'izay azontsika tsapahitanana hitany masontsika ankehitriny dia fandalovana. Toy ny tetezamita ny fanjakan'Andriamanitra izay efa iainanao ny fiainana mandrakizay, ahafahanao miditra amin'ny safidinao mazava tsara ny hoe iza no raisiko mpanjakako. Tetezamita
fantatrareo zany hoe tetezamita eo amin'ny raharaha-pirenena fanomanana fandaminana hidirana amin'ny repoblika vaovao fa isika raha napetraka ny tompo eto amin'ity tany ity mandalo isika neto tetezamita ny toeram-piasanao iainanao amin'ny tetezamita sy mielina ny tokantranonao fa amin'izany isika dia tsy maintsy mieritreritra hoe aiza ilay fanjakan'Andriamanitra ilay maharitra mandrakizay mety mahatsiaro fahasambara ianao antokantranonao mety tena mahavitanao ny asa aman-drahanao fa mielina reny hampetretana anao hoe voahomanao ve ny fanjakan'Andriamanitra voahomanao anatin'izany mandalo zany ve ny fanjakan'Andriamanitra ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ireo teboka fito ireo manazava amintsika indray maka indray ny fiainana ny pentekosta ary mitaona antsika andray hanavao ny fandraisana ny fanahy masina ho tadidinao ve ny anankiray amin'ireo tsy amerina fa meza mieritreritra tsara inona le voalohany inona faharoa inona fahatelo inona faefatra fahadimy fahenina fahafito tadidio fa raha tsy ateraky ny fanahy isika tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra raiso ny fanahy masina mba ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ianao sy ho variana eto amin'izao tontolo izao mandalo fotsiny amen. Hiombana amin'ny vavaka isika misaotra anao zay ry Andriamanitra tomponay io fa amin'izao andro fankalazanay ny pentekosta izao dia mampatsiahy ny fiangonana indray ianao ny amin'ny asan'ny fanahinao masina. Misaotra tompo fa ianao tokoa no manome fiainana sy fahavelomana ho anay ary eo anatin'izany indrindra dia raisinay amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy izany mba hahatonga anay ihany koa plaza ny vaovao mahafaly izay tarinao anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa mametraka anay amin'ny toeran'ny fanjakanao ianao ary mahatonga anay saintisaina mandrakariva fa mandalo ihany izahay ary eo anatin'izany ihany koa dia mampivelatra anay ianao hiaina ny fitiavanao Andriamanitra. Ankehitriny Andriamanitra mahatsiaro izahay fa nanao tsinotsinonao izany asan'ny fanahinao masina izany ka tsy mba nandeha tamin'izay nitarihany anay fa izay sitraky ny fonay no efa nataonay ary nanao izay nampalahelo mandrakariva ny fanahinao masina ary izahay indreto ny fiangonanao miondrika eo anatrehanao mifona mibebaka mangataka famindram-po sy famelan-keloka avy aminao ary vonina indray ny hoavaozinao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ka andray aina vaovao sy fahavelomana vaovao aminao Jesosy Kristy anaiky ny hotarihanao hatrany indray ka andray ny famelan-keloka avy aminao minisy matoky izahay fa tanterahinao aminay izany ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy amen. Havana malala mitsangana indray ny teny soa mahafaly izay ambaran'ny tompo amintsika ho famelana ny helokontsika. Fa hoy ny tompo ny famindram-pon'i Jehova no ambarako dia ny fideranan'i Jehova araka izay rehetra nataony tamintsika sy ny haben'ny fahasoavana tamin'ny taranak'Israely izay nomeny azy araka ny fiantrany sy araka ny haben'ny famindram-pony fa hoy izy oloko tokoa ireo dia zanaka tsy mba handainga ka dia tonga mpamonjy azy izy
voavelany elokareo noho ny anaran'i jesosy kristy miderany tompo amen. hoantsika izay voavela heloka tokoa andeha araka anaiky sy anambarany finoantsika isika izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana laharana fahatelo. Minoana Andriamanitra totoa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fomba mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Minoana Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ho marisaina io ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho, izy no manambara amin'ny fanahy isika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no navambatisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay hoeto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Izao dia hiroso amin'ny asa vavolombelona isika ka ny raha efa voalatra no tanterahantsika ho fiomanana amin'izany.
izany fanetena nataonao izany dia androsaratra fahonana miaranareo ianareo ary andrainareo isaraparena amin'araka zanaka masina ny andria mifidy aina nomeny Amearadray sy mizaka ary fanamasina no aresaka ianao isany mohatera Kristy arasainao andrazaka miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ray fo izay niaozanao hiaraka aminay manao fahazarana mahagaga mahatanteraka sy ampitona any ampitrekanao. Amen. Andriamanitra no itokiko ka tsy mba hatahotra aho. Amen. Sampany sekola-lahatra. andria tsy mialina ranjatiana ambinitsoa Amearadray sy mizanaka ary fanamasina no ifofana ianao sy adresana ianao samohatera ary arasana eo koa andraindray arakanay amin'ny fanasana. Andriamanitra ray fo izay niasa hoe arakanay manao fahazarana mahagaga no atamteraka sy ampitona ray ampitrekanay. Amen. Karazana isan'andro sy hiterony namanao mandrakizay teknika ny sampana sekola-lahatra. nomenjanahary mamsoa Kristina Amearadray sy mizanaka ary fanamasina no ifofana ianao sy adresana ianao samohatera Kristy sady anasana ianao koa andraindray miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ray fo izay niasoanao miaraka aminay manao fahazarana mahagaga no atanteraka sy ampitona any ampitrekanao. Amen. Fanahirosa dia faran'i Jehovah sy raha nahavaka amin'i Jehovah andro misambotra. raha hery mamonjy Natalie Stéphanie Amearadray sy mizanaka ary fanamasina no ifofana ianao sy adresana ianao samohatera Kristy fanasana ianao andraindray miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ray fo izay niasoanao miaraka aminay manao fahazarana mahagaga mahatanteraka sy ampitona any ampitrekanao. Amen. Fa Jehovah no tomponao ka hiambina tongotrao tsy voafatra. Amen. Sampana sekola-lahatra. Rakotoarinivo Minsoa Jacinta Amearadray sy mizanaka ary fanamasina no ifofana ianao sy adresana ianao samohatera Kristy ary anasana ianao andraindray miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ray fo izay niasoanao miaraka aminay manao fahazarana mahagaga mahatanteraka sy ampitona any ampitrekanao. Amen. Andriamanitra tokoa ny ampimenankanay azano ny famonjenay sampany sampaty estekazo sekola-lahatra. Rakotondralamo Fitsikina Arvely Amearadray sy mizanaka ary fanamasina no ifofana ianao sy adresana ianao samohatera Kristy fanasana ianao andraindray miaraka aminay amin'ny fanasana.
Andriamanitra resposta nacional miaraka aminay fahazavan'ny malagasy mahatrateraka sy ampona ary fampiretanao any. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Amen. Sampana sekoly ratsy. Rakotony rainy ny orasoa. Amin'ny arak'izay sy mizanaka ary ny fanahy masina ny fofanahy sy aresanay masina moatenany Kristy tanasanao andraraka aminay amin'ny fanazana. Andriamanitra resposta nacional miaraka aminay zao amin'ny fahazavana malagasy mahatrateraka sy ampona ary ampiretanao. miaraka amin'ny Kristy eo ny azo fizalinao ary sy izao soa no velona fa Kristy velona ato anato ary izay rehetra hivelomako ankehitriny eo no dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa sy hay ka nanolotra ny tenany amonjy. Amen. Sampana sekoly laty. Rakotoson miara any. Amin'ny arak'izay sy mizanaka ary ny fanahy masina ny fofanahy sy aresanay masina moatenany Kristy anasanao andraraka aminay ho amin'ny fanazana. Ary Andriamanitra resposta nacional miaraka aminay zao amin'ny fahazavana malagasy mahatrateraka sy ampona ary ampiretanao any. Jehova no anjara ny fanahy ka janatena azy ao. Amen. Sampana sekoly ratsy. Raha miandro soa ary elo saloniaina hifaliana. Amin'ny arak'izay sy mizanaka ary ny fanahy masina no fofanahy sy aresanay masina moatenany Kristy anasanao andraraka aminay amin'ny fanazana. Andriamanitra resposta nacional miaraka aminay zao amin'ny fahazavana malagasy mahatrateraka sy ampona ary ampiretanao any. Maheriza sy matanjaka aza matahotra na manahy azy fa Jehova Andriamanitra ao miara mandeha aminao tsy andahoanao na afoy anao izy. Amen. Sampana STK Zandra sekoly lahatsy. Raha miandro soa miangaly ando miaina. Amin'ny arak'izay sy mizanaka ary ny fanahy masina ny fofanahy sy aresanay masina moatenany Kristy anasanao andraraka aminay amin'ny fanazana. Andriamanitra resposta nacional miaraka aminay zao amin'ny fahazavana malagasy mahatrateraka sy ampona ary fampiretanao any. Azavana na inona na iny faoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fanantainareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Sampana sekoly lahady. Sampana STK Zandra. Ranomenjanahary felaniaina ny Rintsoa Lydia. Amin'ny arak'izay sy mizanaka ary ny fanahy masina ny fofanahy sy aresanay masina moatenany Kristy anasanao andraraka aminay amin'ny fanazana. Andriamanitra resposta nacional miaraka aminay zao amin'ny fahazavana malagasy ahatrateraka sy ampona ary ampiretanao any.
satria manala hoe masoko ianao ety be voninahitra ianao sady tiako. Amen. Sampana sekoly lahady, sampana fifazana. Ranomenjanahary Niaina Stéphanie. Aminao Jehovah ho manandrata-po fanahy. Amen. Sampana ST Cassandra, sampana sekoly lahady. Raony ary malala feno asina Jessica. Jehovah mpiandra, tanandava-mamory mampandray aminay imetry tondra fanantsasatry sampana sekoly lahady. Rasany ary lala antsa nity. Falaina rehetra fa izy milaina roa. Amen. Sampana tsatapitra. Ravelo Arso Sedera Mirina. Semantinkatena itaso ary sy abatokasa ny sampatra. Amen. Sampana sekoly lahady, sampana ST Cassandra. Ravelona antenaina Jaely. Raharay amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo dia diangatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Amen. Sampana sekoly lahady. Razafy Maefa Asiniaina Miora Dona.
Razafy manatsoa herinyaina herika. Jehovah nasema teulabolari sekaseno. Amen. Sapana sikuleladi. Andriambelo Andraina Antonio Cedric. Niambena ianareo tomoera tsara amin'ny finono aoka itomanday mahirezy izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Amen. Sampana sekolelahy. Andrianantenaina Christian Herinandriana. Fatao fahamononay andrasantsika rehetra dia fahasoavana anaty fahasoavana. Amen. Sampana sekolelahy. Ra Jean Paul. Ifalima jatamu iwafakaza uchache hawa sampana sekolelahy. Rakoto Arsoa Rivitiny. Jehovah mpiady ahy tsananjava-maholy aho. Amen. Sampana sekolelahy.
mitondra lampo miary sily miaina. Amin'ny aran'izay sy ny zanaka ary ny fanamasina mitsoka ny anao sy fanombanterany ka nasana ianao manyanjary arakandray ho amin'ny fanasana. Andriamanitra resikoza ny ataonao hiaraka aminay sy manao amin'ny fahazavana mahagaga mahatamperaka sy ampitona ary ampoezanao. Amen. Fanamarany dia tsy afanafitaka na ny fahato na ny soloka fa tahaka ny nankasitrahan'Andriamanitra anao. Amen. Sampana seky lehilahy, sampana mpanazava azy ity. Randriana tenaina tsy olony aina Kevin. Amin'ny aran'izay sy ny zanaka ary ny fanamasina mitsoka ny anao sy andresa ianao isan'olakely Kristy ka nasana ianao manyanjary araka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra resikoza ny ataonao hiaraka aminay sy manao amin'ny fahazavana mahagaga mahatamperaka sy ampitona ary ampoezanao. Amen. Fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny sanalahy tokana mba tovery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Sampana sekola lahady. Randriana Arzaona Tojo. Amin'ny aran'izay sy ny zanaka ary ny fanamasina mitsoka ny anao sy andresa ianao isan'olakely Kristy anasana ianao manyanjary araka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra resikoza ny ataonao hiaraka aminay sy manao amin'ny fahazavana mahagaga mahatamperaka sy ampitona ary ampoezanao. Amen. Jehovah mampiandra tsy nandrava-mambory. Amen. Samana sekola lahady. Rasolo ary manana maharo riantsolo. Amin'ny aran'izay sy ny zanaka ary ny fanamasina mitsoka ny anao sy andresa ianao isan'olakely Kristy ka nasana ianao manyanjary araka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra resikoza izay fanataonao hiaraka aminay sy manao amin'ny fahazavana mahagaga mahatamperaka sy ampitona ary ampoezanao. Amen. Iteran'i Jehovah fa mbola miaina-po, eny ankalazan'Andriamanitra fa mbola velona-po. Amen. Sampana sekola lahady. Tompo Andriamanitra, isakanao izay mitokona no menao miainanay efantianao. Apetraka eo an-tananao ray ireto mpanolotao reto izay voavy nanamafy akabe masy ny fanekeresananao. Ianao Andriamanitra ray no miantso azy ka namalizany antsonao izany izy ka io ny fanapahan-kely mitoetra amin'ny fahampinanao ka mbahoeo azy mihery aretany izany. No mifanainao masy ianao izany no ampanoana azy anaty manakaratao masy sy ampitika azy amin'ny kaisana mizanatao. Ataovy marina ny fivehivavy matanjaka ny finoly sy azozozozona ny fanantenana ary mahery ny fitikany. Aoka hifitra mafy ny marina izay nahafory izy ka hiasa lalantana mba hikompona ny fahalalana izany ary iseholy amin'ny firy mandrakaridy eo an-trehany izao toizao mivavolombelona amin'ny fotony sy ny kasiny. Mivavaka aminao Israely, tompo
mba oalarehetra koa ny anisoatrany amin'ny fiarana kristiana mivasina ny fanjakana manazay fanapahateny anao ho amin'ny zanakao eny izay indrany faminarana Jesosy ny zanakao mananao famonjy anay nyezirany vavy amen. Mipetraka ny fiangonana izay mampifenabatisa dia mitagana ihany mamonjy eto amin'ny Mubarak Universina kami atia mpamarana izao asa vavolombelona izao ry havana dia miantso ny solotena avy amin'ny andian'ny finoana pentekosta mba andray fitenena. Ry havana, miarahabantsika amin'ny anaran'ny Tompo ho aminareo aneny fahasoavany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra hitory-teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka sitrana ny toritory fo izy
ary tory fanafana amin'ny baba sy amoaka ny ao an-trano maizina ho amin'ny mazava. Izany tenin'Andriamanitra izany no tononay katekomena nandian'ny finoana aminareo no ny fahatratrarana ny Pentekosta 424 sady andro nandraisana anay ho isan'ny mpiray latabatra amin'ny Tompo. Voalohany indrindra dia fisaorana lehibe no atolotra an'Andriamanitra tamin'ny niantsony anay anantona azy sy ny nanomezana anay hery anaradia azy. Isaorana anay Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahipana rehetra any an-danitra. Manaraka izany dia isaoranay ny mpitandrina Andriano manana miarisoa na fohy fotoana ka nampianatra anay ny fotom-pinoana kristianina ary nitarika anay hiaina izany finoana tsara orina izany amin'ny fiainanay andavanandro. Mahefa-be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Manaraka izany dia isaoranay koa ireo mpitandrina ny mizara rehetra ny fandimby izay nitantana ka nanampy anay rehetra tamin'ny fanarandian'ny Tompo. Anomesaina anao sy ampianatra anao izay lalakale anao ao. Hitsinjo anao no masoko ka anolotsaina anao ao. Misaotra anareo voamerany katekomena rehetra izay nikarakara sy nanohana anay nandritry ny taom-pianarana ka tsy nikely soroka nitady izay asoanay hatrany fa voasoratra hoe ary izay nandray olona marina satria olona marina izy dia andray ny valipiti ny olona marina. Misaotra ihany koa ny isan'ambaratonga eto anivon'ny fiangonana, ny birao-piangonana, ny mpievitra rà, mpandray ny fanasan'ny Tompo rehetra no ny fanekenareo irosoana tamin'izao fandraisana anay izao. Hoy Jesosy sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandiako anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Ary farany sy lehibe indrindra dia fisaorana mitafotafo no atolotra ianareo fiangonana ny amin'ny fitondranareo ambavaka sy ny fanohanana tamin'ny hetsika rehetra nataon'ny katekomena ary ny fandrosoananareo rehetra anay tamin'ity fotoam-pahasoavana lehibe ity fiadanana ho anareo. Raha ny fiainanay tao amin'ny katekomena dia ho lava ny fijoroana vavolombelona eto saingy fehezina amin'ny hoe mahay zava-mahagaga amin'ny fiainanao ny Tompo ka aza misalasala manantona azy. Koa manentana anareo zandry feno 15 taona na ianareo zoky na ray aman-dreny mbola tsy mpandray ny fanasan'ny Tompo, manentana anareo izahay ary miantso anareo ny Tompo. Aza mangatakandro fa mirotsaka katekomena. Ny fidirana dia amin'ny alahady 29 Mey ho avy izao amin'ny 7 maraina ao amin'ny Akany. Koa amin'izany mangataka aminareo ry rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia ny fanompompana mety ataonareo izany. Ka noho ny hafalianay sy ho mariky ny fisaoranay an'Andriamanitra dia manolotra ireto voninkazo anankiroa ireto sy fanatazan-drakitra lehibe telo ho an'ny fiangonana izahay izay hitantsika ety anoloana. Izao ary dia mitodika amin'ny mpitandrina sy ny mpitandrina mizara rà izahay. Dia mbola mamerina ny fisaorana aminareo hatrany izahay omba anareo mandrakariva ny eny Tompo. Ary manolotra ireto fahatsiarovana kely ireto ho mariky ny fisaoranay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ao anaty ny toerana ny telo
ny zavatra dimy averyna izay ary nanambarana tamin'ny amin'ny anarana teo ao amin'ny fiandohany ny fandarana eny amperana azy afatra dimy ho amin'ny andiana fonona indrindra dia manao hoe miorena amin'ny fonona mitoro amin'ny fonona mijoro amin'ny fonona mariana amin'ny fonona ary miadatiny tsara ny fonona azony ny fiainana malagasy fany dia fitondrareo araka hoe andriamanitra fahalalana aminareo fifarina sy fiadarana rehetra amin'ny fononareo mba hitonareo afafanana no mihery ny fahalalasa maneraka fafany mifandraika amin'ny andeha fonona mivavaka ny fiavinana makasika dia amin'izay fampitaovana ny fiangonana amin'ny voninkazo makasika dia amin'ny fampitaovana ny fiangonana amin'ny fanazan-davitra ny tompo tsy averina fiangonana ary ny fampifizana nataonareo tsy karanara saotra indrindra ny voamerana kategoria izay tsy mitandro asasana ny fampirina tamin'ny mitandrona tamin'ny karakarana ny taom-pianarana ary indrindra ny fanaraha-maso ny fitazana ileko mpandomena amin'ny makasirana koa ny fiaraha-miasa hitarana ny zakarana na izay natatsika kehitrina na eo efa mirakona karamapita ny fiomany olofany mitombany mbola retarika akaemareo ahafana ny fahamana ny fiarana ary akozina ny fampitona etan'ny toko ministra lehibe dia makasiraka fiafianona anao misaotranareo mikarakakina rahaemanbe indrindraindrindra aleo nareo avarantsakaza izay nanotrina tamin'izao fotoana asaona izao manaremanareo miaratra fiarana voantsy sotrafakonafavezana maraky ny marakana nanotrareo mitana sy mitana mizarana. Ok, ombana amin'ny vavaka fangatana isika. Andriamanitro mbola misaotra anao indray izay ankehitriny raha mbola afaka mitodika aminao mametraka ampelantananao indray ny fiainanay indrindra fa ny fiainanay zanakao izay avy notokanana ho mpandray ny fanasan'ny tompo ianao fanahy masina no hitoetra ao anatin'izy ireo mandrakariva ampahery azy ireo amin'ny asa tsara hiazona ny finoan'izy ireo ihany koa ary atonga azy ireo mpandray fanasan'ny tompo voaza toetra mandrakariva no ny hery ny fanahy masina mivavaka izay ankehitriny ho an'ny fiainan'ny fiangonana ianao Andriamanitra no mbola mampijoro ny fiangonana mandraka ankehitriny ary irinay no mbola ampijoroanao izany mandrakariva ihany koa dia mivavaka izay Jesosy mba hiasanao mandrakariva ao anatin'ny fiangonanao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ihany koa ka hitarika anay anao ny asa tsara mandrakariva amin'ny fijoroana vavolombelonao na amin'ny teny na amin'ny asa tsy atonivon'ny fiangonana ihany fa hatrany ivelany ihany koa dia mino sy matoky izay fa nafiary anay isan'andro ianao ny amin'izay rehetra ahafahanay manao ny asanao ary ihany koa ahafahanay mampitombo indray ny finoana ao anatinay amin'ny zavatra rehetra izay anehoanao ny fahagakanao eo amin'ny fiainany tsirairay avy mivavaka izay ao ankehitriny mametraka ampelantananao indray ny fiainany tsirairay indrindra raha makivaky izao herinandro vaovao izao izahay tsy andalo fotsiny aminay ane ity andro pentekosta ity fa ho tehirizinao anatinay tsirairay avy ny afatra mamy izay noentin'ny mpanomponao ary ireny dia ampiorina indray ny finoana ampitombo anay amin'ny fanoloran-tena ihany koa ary anavaozanay izany eo anatrehanao isan'andro tompo malalo tafionerinao ary izahay amakivaky izao herinandro vaovao izao indray amin'ny asa mandraharaha amin'ny fitadiavana amin'ny fianarana amin'ny zavatra maro samihafa izay sahanay amin'ny adidy amanandraikitra ihany koa ekininay sy apetraka ifianao ampelantananao tompo ny mba tonga anay mandrakariva ajoro amin'ny finoana manoloana ireo olona izay mbola tsy mino anao ihany koa dia mivavaka izahay ankehitriny ho azy ireny ihany koa ny mba tsiaro fa Andriamanitra mamelona azy ianao ary Andriamanitra mbola mamindra fo aminy ianao dia eo ampitoerinao anatin'izy ireny ihany koa ane ny fanahinao atonga azy ireny hitodika aminao Andriamanitra mivavaka izahay Jesosy ankehitriny ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara
izay tsy misy miafina aminao ny zava-misy ny zava-mitranga rehetra ao anatin'ny fiangonana, ny ezaka maro samihafa ho fanitarana ny ambainday ny fanjakanao, dia ho tahinao ireny, ho ambininao ireny, ary hanolo-tsaina ny mpanomponao tsirairay avy ianao amin'ny fanatanterahana ny asanao. Mivavaka izay Jesosy ankehitriny ho andreo izay tsy salama, mba hositranonao izy ireny, na aretin'ny fo, na aretin'ny saina, na aretin'ny fanahy, aretin'ny nofo samihafa, dia ho raisinao an-tanana ane. Ireo izay miatrika fahoriana ihany koa, dia ianao no ampionona azy amin'ilay fampiononana feno avy amin'ny fanahy masina, ampahery sy ampitraka azy ireny. Ireo izay ao anatin'ny olana maro samihafa ka tsy afaka mitraka akory, dia mino sy matoky fa hainao Andriamanitra no ampitoetra ny fanahinao ao anatin'izy ireny ahafahany manana fanantenana mandrakariva ny fiainanao aminao Jesosy Kristy. Dia apetraka efenao ampelatananao Jesosy ny fiainan'ny firenenay, indrindra fa ny fiangonana manoloana ny zava-misy eo amin'ny firenena, mba hajoro mandrakariva ihany koa. Dia hitanao ary tsy misy miafina aminao ny fifidianana izay ho avy, dia asan'ny fanahinao ane ny vahoaka malagasy tsirairay avy izay manana anjara amin'izany fifidianana izany. Ianao no hanome olo-kendry afaka hanolo-tsaina tokoa hitantana ny firenenay amin'ireny solombavam-bahoaka ireny. Dia mino sy matoky izahay Jesosy fa ny fiainanay rehetra dia efa eo am-pelatananao, ary ombanao izahay amin'ny asa rehetra izay ho tanterahanay. Maro ary tsy tambo isaina Tompo ny faniriana sy ny etaetaponay, fa fantatray fa mihoatra lavitra noho izay heverinay aza no mahasoanay ao aminao, dia izany no irianay ho tanteraka aminay tsirairay avy. Asandratray ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay efa nampiombona anay ny vavaka manao hoe: sainay ao izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponinao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay no izay nasahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelany izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, manavifahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninay hatramin'ny mandrakizay. Amen. raiso amin'ny fankasitrana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Hitasy ianareo aneny tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo hamindra fo aminareo. Handandratra ny tavany aminareo ny tompo hanome anareo fiadanana. Amen. Amen.
ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Izao natao fahatorana na ovina ny siko ianao.